Ny troktaly jinjireny efa maty fitondrana lambamena aisindrary be tsara velatsy aho. Ny troktaly tsisy ranakany efa maty mitomitomany aisindrary be tsara velatsy aho. Eny ary vahintsika amin'izao atoandro zao mbola isorako anao ny fanjoina ny onjam-peon'ny Free FM Andriamatoa Alain Ramarson miarabanao dia misaotra indrindra manaiky iantrano ato amin'ny onjam-peon'ny Free FM indray amin'ity atoandro ity. Misotranao manasa Ramatolala Tina ary miarabako ny ato amin'ny Free FM sy mpieno rehetra. Ya. Andriamatoa Alain Ramarson tam volana vitsivitsy eny nandalovanao teto fa no nitranga le resaka hoe kere tany amin'ny fatratsimo de tena nahatsiaro anao mihitsy ako hoe anisany nampaneno lakolosy tany am-piandohana ianao tam'izay tadidiko mihitsy ny teny ianao hoe efa 5000 angeny bidon an-drano any fotrany tsy nisy ny eno ka ny fantaniko zany de hoe ataotsika zany hoe constat na échec zany zay zavatra nitranga zay ino fa nitranga nefa le kere zay hoe asoroana zany raha tam'izany fotoana zany nefa mba nandray andraikitra ny fitondram-panjakana midika hoe tsy nisy ny eno zany Andriamatoa Alain Ramarson. Misaotranao mihitsy ary nareta amin'ny Free FM mihitsy any teninao napatsy ahy. Misaotra betsaka napatsy ahy an'izay satria hitanao eto amin'ity fireneny ity matsotra ny adiny foana zay tenenina. Marina tokoa satria tamin'iny fotoana iny zany sorena be tamin'le vola 22 milliards d'ariary menany dahalo. De tamin'iny any teny hoe efa menamena zany ny jiro tany atsimo hoe fa inona ny tsy hanampianany any atsimo tamin'iny ary lazaiko efa 5000 francs daban'ny rano efa 1 million de francs eo ny ray sarety mibalahazo dikan'izany efa tsy ho takatra tsony io vo zava-doza. Marina ny teninao hoe angamba ny tena moa tsisy dikany eto amin'ny firenena zay foana. Misy mieno zany tanora misy mieno. Tsisy dikany mihitsy ngamba tanteraka de hoe alo imenomenona eo fa tsy ilaina. Zao mo lasa hoe miantso an'izao rehetra rehetra zao anampy. Ny olona efa mangana ve mbola anampy ndray ny havana any atsimo. Io lazaiko anao Madame Lalatina fa tena za tsy teliko. Tena resaka tsoroko mihitsy zany amin'ny pianinao fa tsy teliko ny fanomeza vola tamin'ireo dahalo mivavoro ary tsy vola fotsiny mena azy fa fantatro taorinana iny de efa nisy camion maro nidina tany no anome vary zany hoe tena lizy zany ny mobiliser ny fanjakana moyen mihitsy zany le izy mihitsy ary tena za kosa tamin'iny tena za hoe raha misy opa angamba de zany ny opa faratapony satria tena ny olona efa milomano amin'ny fahasahiranany amin'izao fotoana zao ny mpangalatra indray no ajainy 22 milliards d'ariary ny vola natokany fanjakana tamin'ny fotoana iny zao mitranga indray nefa ny asandalo vo omalitsika nare mivaraontsana mihitsy hoe maty indray ny zandary nisy indray anjatony ny dahalo nanafika nefa tsika nanao téléthon tsy nahazo 1 milliard de FMG akory voangona ho an'le olona trabona zany zany io ny fametrahana lanjany le trabona sy ny lanjany dahalo zany tena ozanao manko hoe tsy telinao fa mbola tena mpirane zany zavatra zany tena grave tena mitsotra aminao fa tena za aloha tena tsy zakako ny ataon'ny fitondrana kosa ninninny ezahana mafana an'io za tena miteny hoe 100 milliards ane zao ny dediaviny 100 milliards FMG zao ny dediavina aminjenany any atsimo eritrereto na ny trabony eto ary zany ve de tena hoe tsy fieritreretana fa tena hoe fa ahoana hoe tsisy dikany ary eo mihitsy le tsy famezan-danja le ain'olona mihitsy zany magaga amin'ity fitondrana ity ohatrany tena hoe zay le lazaiko hoe fitondrana tsy manam-panahy ary zay ny lozy eto mafy ane mahazo ny gendarme efa niteny foana hoe tsy aloha hoe mba nanampy ny fianakavian'ny gendarme zay ny lavo tany atsimo reny mba nampiny satria raha misy ny hoe fantatro nisy fanomezana mba natao tamin'ireny Noël sy any ireny fa zara tsy rambony tanana iny natao hoe ho an'le kamboty ka zay ny lazaiko anao hoe nazany fotsiny ary de hitako hoe tena tsy feverana ary eo toizo kely ozy ianao na eto Antananarivo ary eto Antananarivo zao gaga Madame Lalatina hoe mihainao any atompona andraikitra zany isa sokajiny tsisy miteny mihitsy hoe iza marina moa no tena fototro tondradrano be eto Antananarivo io fa matetika de hoe le olona maro ary gasy daholo reo olona reo fa eferitaona Madame Lalatina ny teny tamin'ny anao manjery hoe io fanatotora-tany io ne
ampidi-doza ny nataon'ireo karahanyireo tena tsoroko mihitsy zany mariny zay ampidi-doza ireo ary io vo avy kely ny orana dia miakatra be ny rano eto tsetsina daholo ny rehetra inona tena gaga madamina latina inona mahatonga tompona ndraikitra tsirairay hatrany amin'ny ministera io tsy samy tena an'izay resak'izay satria ve voky any ambadibadika any ka manahirana mikitikitika karana kosako nefa reo ny tokony terena tompoko amelona ndreo traboindreo satria reo ny diso eto ny Tananarivo reo diso tanteraka raha ny ohatra namena ny daly zao raha ny traboina na ny kerehany atsimo lazaiko anao marina fa raha hoe terena reo mpanao bois de rose reo 1080 milliards ny lasa FMG nefa tsy hita manjavina fa ny ampelantanan'izy menakavy inona ny tsy terenandreo ny rempandeha amonjiny any atsimo zay ny saziny tamin'ny fotoana hoe lasa le bois de rose hoe tany amin'ny sisin-dranomasina ny Sainte Marie tany dia lasa le sambo nitondra bois de rose tamin'ny mitady vola ho an'ny trabona zany hoe manao téléthon zany manao tsy paipaika kely angonina daholo vary ray kilao menaka anankiray sy ny sisa ho an'le trabony nefa le sambo lasa mitondra amina miliarana bois de rose ary zao mampime téléthon madame Lalatina ho an'ny firenena manan-karena zany téléthon zany fa tsy ho an'ny firenena mantra sy ny vahoaka efa mantra mbola volosana efa mihainao mbany faritra ny fahantrana mbola asiana téléthon mamenatra ny tsy haiko hoe ka hoe solidarité nationale kosa ny Andriamatoa Alain Ramarsone efa tena sahirana ny olona eritreretinao fa zandra ndray mieritreritra marina tena mieritreritra ahoana ny ahafahan'ny olona ray manana zanaka telo mamelona ny zanjanany fa lazaiko anao fa sarotra na ny ofatrano ny jiso rano ny etratrano zao mividy mofo hoe miakatra indray nefa anisany mba ho an'ny malagasy zany vary efa tsy io ny anany zao efa isaina amin'ny raviny zany ane ny misy eto Madagasikara fa dia naninona loatra tsika Andriamatoa Alain Ramarsone ny tonga amina hoe tena tafalatsaka ambany be tahaka zany tena hoe tsy ny le fitondram-panjakana tokoa ve zany sa sao dia mba tsika vahoaka koa tsy fantatra sao dia tsy nandray ny andraikitra tokony tandrify atsika ve ohatrany hoe tokony omena n'le fitondram-panjakana ray manontolo ve ny tsiny ao anatin'izao zava-misy zao hitanao ho ampitsahivo kely tamin'ny alohan'ny fifidianana io zany dia tamina fahitalavitra iray ny teny hoe anadio ny feo miferitrretako aho no tiako tenenina ampitaina aminareo ary tiako ampitaina amintsika mpiray-tanindrazana dia zao hoe io tereniny avainy ivelany io anao fifidianana zava-doza ho antsika ho io fampihavanana ny tariketra ny malagasy zany ny filamatry ny malagasy fihavanana maninona aloha raha tanterahana ny fampihavanam-pirenena zay vao miditra ny fifidianana gaga ho tamin'ny FFKM ny embotra tapoka ny fizy ny tena nitarika n'le fampihavanana ka io dia miteny aminareo fa iveriny io krizy io ary mafimafy kokoa zay nanadiovako ny feo miferitrretako eo masontsika bon teny moa ny filoha teo aloha avy eo taorinako mihitsy izy ny teny avy eo ny filoha Ngiaratsiraka amiraly inona lainy le fahita lavitra Ngiaratsiraka zao fa ny tena moa dia nitsinitsiniavina tena nitsinitsiniavina tanteraka nefa inon'izao mitranga zao efa nitenenina hoe izarako lafintsika raha vao andeha fifidianana io samy nanana ny azy dikan'izany tsy afaka hiavana tsontsika orinan'io ary ho krizy hafahafa io satria terena oatra ny tery vaimanto io inona nitranga io tsy hitanao mahavariana ve tena tsoroko anao madame Lalatina ahoana moa présidente senita lasa ministra ny rahambahiny inona nazavanao an'izany tena malaza eritreritra zany présidente senita zany eny tena tsy momba ny ato tsy momba ny aroa azay ny takina aminy nefa gaka ao anaty gouvernement izy zao misy zavatra malaza eritreritra mamebara io saina be ny eto ary tena zavatra tsy mety zany tsy mety zany fa tsika mahalala Andriamatoa Alain Ramarsone fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena izay nanery anao an'io fifidianan'io ary fantatra fa nisy tanana tao anatiny izay zavatra mitranga izay enao miteny hoe ahina isiany krizy vaovao io tsy hanao aveu d'échec zany mihitsy tsy hanaiko hoe diso zany ny communauté internationale zany hoe tsy maintsy hiaritra n'izao zava-misy zao zany tsika diso izy fa rehefa
ataontsika sanatiavina hoe zavatra misy hitranga raha minjery fitondrana io izy ndray mody ananatra zay foana ny azo mantso revita amin'ny famamay le resaka de izy mody ananatra Ukraine zao mibaby ny sehatra resam-pirenena mihitsy amin'ny Europeanina miditra mivoaka Rusiana ny mazava amin'ny fiatsiny hoe hatramin'ny voalohany azy mazava ny azy fa reto miditra mivoaka de aveo lasa miempitrempotra daholo kanefa zao amianatra indray izy efa aveo raha misy ny zavatra mitranga zay ohatra zao violation na fandikana lalam-pandrenana imbetsaka zao fa tsy miteny ny communauté fa raha raikitra no hoe de hiteny izy hoe ka tokony najaina ange lalam-panorenana ohatra zay mihitsy izy ary eto de hitanao teninao teo tena mazava za moa mihainanao foana madame Lalatina non tena mihainanao satria zao za tena miantso ny mpiray-tanindrazana zay mihainao Free FM tsy mahita olona afaka mamakafaka ohatran'izao tena ampianarinao mihitsy zany le olona zao ny zavatra mitranganao ka ilaina ane zany tsika hoa tsy hainao anatin'ny tena demokrasia marina eto n'ity tandrazana ity raha tsy misy fanazavana toy izany mampalelo hoe ino ty radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy asany io ne zany asany io no tokony natao ary tokony nisy hoe adihevitra be eto amin'ny firenena amin'izany resaka fandikana lalam-pandrenana zany adihevitra lehibe mihitsy mahavariana de ity nga Jean Eric Rakotoaso filohan'ny ACC reny moa natsona foana raha hoe manam-pahaizana manokana momba ny lalam-pandrenana zary constitutionnaliste atsona izy mananatra maninona mihaino ny olona ary anakiroa izy zao mantso mahavariana ny raiky io natsona hoe manam-pahaizana manokana momba ny resaka politika fantatro ko amin'izany ministre ny fanabeazana izaka misy resaka politika de atsona foana satria hoe reny tena mahay ary mananatra ary mamelesona maninona gaga ay very zareo reto rehefa zao zany eo amin'le familiana io ny ataony miovatanteraka ny fomba fijery io ny ataony tena zavatra reny eny zavatra gravy amin'ny firenena hoe anao mitonona hoe manam-pahaizana manokana nefa ianao aveo no ny tena eo vadika tanteraka mihitsy le tariketranao ka zay hoe tsy manamarina Andriamatoa Ramarsona le filazan'ny mpandinika hoe rehefa tena zoina ngiry tsika avaram-pianarana reo avaram-pianarana ny intellectuel ny tena fanetry-be an'le firenena rehefa tena dinihany zao no lazaiko anao ary tenyko efa ela moa io fa de mandeha fotsiny ny zavatra misy eto Madagasikara de zao ohatra mivadika le fandehan-draharaha zany hoe ny avaram-pianarana sy ny rehetra mangina fa ny vahoaka indray no mitrotra azonao lasa aloha nefa amin'ny firenena rehetra ngamba indrindra le mandroso zany ny avaram-pianarana ny tena efa mampitandrina amin'ny voalohany ary mametraka mihitsy baraingo amin'ny zavatra rehetra na manitsy ny asa-panjakana ny asa-pirenena zany fa eto amintsika mangina ny avaram-pianarana ny vahoaka indray no mitrotra miakatra aloha ary taitra de rehefa tonga amin'le tanjona le vahoaka iny vao mipotra le avaram-pianarana amin'le toerana hoe zay mavita an'izao zay ny diplômanay sahala am'ity zay ny tsy mampety n'ity firenena malagasy ity za miteny fa raha mba miteny ny avaram-pianarana rehetra tena mazava ny resaka azy zay ny isorako anao eto ane madame Lalatine tsy hoe mandoka anao fa isorako anao hoe nahita zory ny tamin'ny fianarana de mampepita amin'ny ray-tanindrazana mbo takatry ny tsirairay avy hoe ay ve zao ny fandehan-draharaha fa neto ne tena mandeha anjambany dolo ny olona mandeha anjambany vao tonga ary zao ny HVM any fianaratsao zao rehako androany fa de mampivory ny mpampianatra fram avadika HVM mandray io avadika HVM mandray io tady anao n'le zay indray le fanabeazana ohatra ny tamin'ny andro hoe tia mafanabeazany ny arematy amin'ny fampianarany de eo ny malaza eritreritra hoe inony ty hitanao nareny tranga tamin'ny 7 febroary eny mamenatra tena mamenatra hoe de mifamaly amina resaka vola ve ary zay ny lazaiko hoe mbola tsy nahita kosa aho tamin'ny fampatserovana ny 7 febroary hoe mipotra teny nanao t-shirt TGV na salam'izany tamin'ny fotoan'andro ny tetezamita tsisy fa loko volomboasary any nentina trinony tamin'ny tolona ka tamin'ity t-shirt HVM manitra eny amony samby mba olona malala fomba na mba nitezaina sa manao an'izany hoe
zany hoe nampiasaina amin'ny rarahana antoko zany nefa resaka fahatsiarovana olona maty ary tena tsy mety zany hitanao tena zany lazaiky hoe inondreo olonreo hitanao a jereo tsara ny fanapa-kevitra ataon'ny fitondrana mandritry ny atramitsika izao izy indray mila ady amin'ny vahoaka le vahoaka ny tsy mila ady aminy fa ny fanapa-keviny mila ady amin'ny vahoaka de zay no malaza eritretra hoe fihinana marina ny tediavin'ity fitondrana ty hitanao zao teo zao de ankalazaina tapoka hoe andro ny traboina ny solidarité nationale ny 7 février afaka ataonao alady eny zany fa de maninona ho zahako hoe se le mpanolotsaina manokanao zay fantatro mantsy fa mpanao braderie ka indray mpandeha mantsy nisy taona lasa zay a efa tezitra tamin'ny akatra inao manjery mihitsy satria zao ny 29 mars ny voahinjareo ny braderie nefa de fa iza ny sa 11 novembre ny andafy ary misy tisy hosahanao an'izany hoe anao fety tapoka anao varotana be foara anao tsena be anao tsena be zany fa manaja n'le raha latsaka zany manaja le tantara ka amin'ny fototrolana eto amintsika le tantara mihitsy andre matoaly Ramarsona nefa na zany adino na inina tsy tsarony ezahana atao adino mihitsy zay ny zava-dozy ianao zao tsara toerana iverena kely resaka HCC tsara toerana ianao iresaka satria efa tao anatiny setra politika mihitsy ianao tamin'ny rendrarahany niainanao mihitsy raharaha ny prime ministre Francisque Ravondre mampatsiaro amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tena nampitsahivinao mihitsy teo ary tena mafisiko ny teninao fa reny mihitsy ny tranga eritrereto tamin'ny andron'ny prime ministre ta io izy moa fa lasa korazana sitsika malagasy fa izy lasa prime ministre ny député ny anankiray ity lasa prime ministre député tsy nisy HVM avy eo indray a findrafindra amin'izay le député iny eny tolomana madame Lalatina ino mihitsy tena fotsitry le lalam-pandrenana article 72 hoe mba tsy mifindrafindra iny tolomana iny ary tamin'ny 2009 iny ny tena namafisina hoe tsy ho izy tsony solombavamboaka hifindratsy ny findraroko zay ary zay ny nalatsa-dra tamin'ny 7 février zay ny lazaiko anao hoe tena de tolona mihitsy zany ny rava ohatran'ny manopa tena manopa kosa le izy satria le tolona mihitsy zany ary reo nefa reo mpitondry reo tsisy nalaly reo tompoko raha tsy nisy ny 7 tsisy olona nalàna zany ndray ratjonary mampianina zany izy amoa ny nalala azy fa taiza izy nga izy teo amin'ny trésime ny tenany mangana teo fa nyainga avy eo izy ary aleo azava ny fifidianana nisy farany teo saraka mazavany madame Lalatina ny fifidianana teo 2009 sy ny zanaky data zay ny tsy fifidianana teo zany hoe mitondra azy teo amin'ny fitondrana mihitsy zany le hery nivoaka vao amin'ny 2009 le tolona zany mbola tsy nisy ho ary fakafakao jereo era-tany ho iaho eran'izao tontolo zao ka hoe olona nalefa amin'ny fitondrana nampiakariny eo ny hery nampiakatra azy eo nitsipahany apitsony iny tsy misy zany tsaiko aloha mba nianatra kely any a politika na inona fa tsy mety zany ary tsy azo atao fa za te ametraka hoe so de c'est de bonne guerre ozany tena raha zany raha to amin'ny fitondrana tsy maintsy mitady hevitra namafisana ny fitondrana sy ny sisa de mety ho nanao an'izay raha nareo ve zao teo ohatra tsy mba nanao kely an'izany hoe bon tikaina kely ny constitution takaina kely zay olona manelingela sy ny sisa zany hoe mety ho ady fiady amin'ny lafiny politika ihany zany rehefa te hitazona fitondrana raha ady fiady le izy de fanitsina ny tokony ataona azonao hoe afaka hoe heritaona ianao zany hoe manitsy kely a manouverture kely a manokatra kely a nle any afaka ataonao ne zay fa tsy zay nefa ny zava-misy fa tsy zay ohatrany ianao nyteny tao napetraka ao mihitsy aiza nisy UMP de hifindra tapokariny parti socialiste hoe anangana groupe parlementaire anohana ny François Hollande nefa UMP inimaginable mihitsy zany tena tsifitsipy daloha républicaine mihitsy zany tena mandika tanteraka ianao ka zay no mahatonga amin'ny teny hoe le izy zany ao amin'ny anteny mera-pirenena aloha de tsy hitako hoe inona ary zany nitazotazoma takatakana amin'ny prime ministre hainao tsy mahazo tonga aty efa ny apitsoniny ekena indray zany hoe zao zany fitsipy daloha amin'ny anteny mera zany de zao hoe zay tonga aloha ampifilafilao fa avy eo tonga ny tambitamby a de avy eo mila ozy ny teny tanora zay mila mipotsaka aloha zany de lasa zay le anteny mera-pirenena satria olo zay foana mandeha motion de censure de tampoka miemitra mandeha zao de tampoka miemitra rehefa mahazo manambana be zany mampitahotra be zany de avy eo mivaho azy le izy tena hitanao tena
za tena tena mampalay lalaovina zany le fiainam-pirenena tena lalaovina mariny tsisy zavatra hoe ambaamba no miteny an'izany ka inara nataonareo mpanao politika kosa e nareo zany mitazana manao constant miteny an'izany rehetrarehetra zany fa le olona zany tsy fantany hoe hitodika amin'ny zary izy hoay zary izy e marina ny teninao hoe le mpanao politika zany a za zao lazaiko anao ohatra fotsiny zao a miandry miandro ny namana mihitsy mpanao politika ary vitsivitsy ihany ny antso tam'le hoe raha mitoy ty fizarazarana Tananarivo ary tena nahazavainao Antsipriny tamin'ny fotoan'andro ny teto momba ny fa tsisy nenona lany ihany le izy na de efa nanazava tamin'ny Antsipriny ary fa ray amin'ny 10 no nandany azy yes zay kosa aloha e tena tsy ampy ray apatelo ny antenimera-pirenena dia zao zay mantsy no natonga tapa-kevitra hoe vonina hijoro hitondra ny vahoaka mihitsy zany ilahatra kosatsika aneo ny feon'ny demokrasia mihitsy tena zany ianao saka tsy matahotra lacrymogène fisamborana zao mantsy mahatonga an'izany rehefa lasy pasteur Andriamanjato izy nray mandreny tolona miteny angambany mba taorinany dia mba lamatoa ny tolona eto Madagasikara ty ka manana didy zandraikitra zay ary azadiny fa Antananarivo renivohitra ny matoa mena sata manokany misy dikany raha meno nosy be na Sainte Maria mazava ho azy zao nosy ivelan'ny Madagasikara sisy tany Madagasikara zany fa Antananarivo renivohitra Madagasikara dia misy dikany tsy nahita koa ngamenao era-tany ka say fitondrana hoe ampizarazara n'le renivohitra Madagasikara renivohim-pirenena tena amba tsy sahanao an'izany ary tsy sa hikitikitika an'izany tena hita mihitsy zany fa hoe raha nazavainao Antsipriny iny tokony efa tonga saina doriny rehetra hoe kanefa ny ary maninona tokoa tsika no malagasy any ohatrany tsy taitra ohatranao zao zany miteny zany raha mitoy io dia tonga dia tena ngambany dia hitarika olona mihitsy tsy efa dokotera aoriana ny fahafatesana ve zay Andriamatoa Rahamaritsony satria fa lany angely lalany any hoe fa effective io zany teto aminao zany efa nitenenina fa nitenenina nambana hoe ajanony io natsany zareo kely fa nomeny lako tampoka andray rehefa aveo ka ny amiko zao rehefa tena zao mantsy raha tokony ho izy zany tokony nanao fitsapahakevim-bahoaka zareo teto Tananarivo fa najanany zay sata manokan'izay tsy nanao izy dia zay zany aleo tena nanao demokrasia directe amin'izay zany ny malagasy hoe tena alefa mazava fa hoe zay tsy mankatò zarazaraina Tananarivo zany angamba zay keo le mbola lesony tantara anjenam-pony merina ny tena niado any fitambarana mihitsy teto Tananarivo tsy nanaiky mihitsy izy ny fizarazarana Tananarivo angamba ty Tananarivo ty any Madagasikara izy ty ary mahatoky fa tsisy manaiky an'izany zay mahatonga miteny hoe herinandro ny fiam-potoana meko ny fitondrana herinandro manomboka viny manomboka zao zany mba hisitona an'io lalàna io hisitona an'io afaka manao an'izany mihitsy izy mampijanona an'io satria zao tsy mampety an'io ny madame Lalatine ianao midradradratra fampihavana-pirenena nefa ianao mampisaraka ny renivohitra Madagasikara hitondra olana ka mba ho amin'ny décentralisation io ozy ny fitondranako ka zay le mampime décentralisation effective décentralisation amina ahoana mo jereo miteny zao ny SG-ny ministeran'ny atitany reko le teniny hoe misy commune vaovao izy lany tao amin'ny antenimera-pirenena kanefa dia zao izy io tsy ampanatenainay ho tanteraka satria mbola sarotra mbola misy vola ozany nefa ny eto Antananarivo manina tonga dia tanteraka avy hatrany ary zao mijereonao tsara lehibe ny tanàna atao hoe iny zany le central obolonga amin'ny fotsiny eo iny satria zao izy ary mifiraisana voalohany no misy ny lapan'ny tanàna izy zany dia sady kely angeny ampambola 20 isanjato monja ny teto-bola miditra zany no ananany dia io mantsy noteneniko ny sotoma conseiln'olona tamin'ny anao manjery farany teo hoe tokony ampidirino anaty fihavana-pirenena moa notenenitra fa tsy fampihavanana io fihavana-pirenena nylainy eto Madagasikara hoe tokony ampidirino anatiny ao hoe maninona zay mpitondra eto Madagasikara ka mibe ny tanàna Antananarivo ao amin'ny fanoherana dia saziny hatramin'le vahoaka mifidy azy zany hoe tsy meny vola tsy mamoaka vola mihitsy le fitondrana fohy be fa maninona tratran'iny tratran'iny Garavalomanina tamin'ny amiraly namaly fatatra ndraiky Garavalomanina tamin'ny Andry Rajoelina hitanao tena hoe le vahoaka mihitsy mivonony zany tokony ampidirina hoe
niza mitondra eto Madagasikara manaraka dia tsy maintsy manaja mihitsy le fitsipitalo demokratika satria zay ny safidim-bahoaka ary ianao tsy aintsy manaiky an'izay ary dia mamoaka miaraka zo izy ary zao mahavariana inona moa ny olona mpitondra tena mahavariana ny le Antananarivo sazinao lehibe ny tanàna zany inona moa manakana anao ianao koa ne manana foto-dravitra azy misy vola amin'ny fohy be ianao koa ne afaka manao paralele zany manao zavatra koa ianao fa inona ny sazinao an'le olona io fa maniza vela izy manao dia ianao koa mba manao samy manao any olona mitsara azy hitanao any mihitsy le hoe tsy mahatata an'izay le mpitondra mazava hoe katsikatsi politika le tena atao zany zany hoe eto amintsika zany mila mianatra aloha zay mila mianatra mitondra tena mianatra hoe zao ny fitsipitalo demokratika zao ny fitsipitalo républicaine dia mila mazaka an'izay ianao rehefa mitondra rehefa mazaka an'izay ianao eto amin'izay le ary mila malala mipiray tanindrazanao ianao fa raha mbola tsy hainao ny foko eto Madagasikara sy mipiray tanindrazana aminao aza mitondratondra satria lasa mandika sasany lasa ny sorabe rofin'ny sasany any amin'ny tany amin'ny faritra sud-est angamba tadidinao iny le sorabe nalainy firenenantsika tolory tsy azo ataony ireny faotana mafaty ka hitanao reny zavatra reny zany mila tena mazavaka zay ny mba teneniko kosa eto hoe za zany tena hoe aleo tsika mihitsy kosa eto Antananarivo aneo hoe tsika rehetra zany tsy vaky volo moa Antananarivo satria any Madagasikara ty hoe ano feontsika indray mpandeha amin'ny anarany sorabavety sy nrehetra ohatra ny ataon'ny firenena zay mandalina demokrasia rehetra ampitonina ampilaminana hoe sotomy io lalàna io satria tsy fampiarahana io zavatra natao io izy efa lanika fanjakana ny afaka misitona an'io miteny antona aloha ny rehetra afaka manao an'izany mihitsy izy hoe tsy fotoana n'izao ka dia aloha ajanona misy solombavambahoaka aloha tsy lombavambahoaka ny borontany faharoa miteny hoe misaotra anao mijoro fa vonona koa izy hidana an-dalambe raha ilaina amin'le satana Antananarivo fa ny andro fanontaniako dia ohatran'izao hoe mbola misy chance ve ny ahafahana mandresy lahatra ny fanjakana hoe iemory io satria le fanjakana nge hita mihitsy hoe tsy zatra mampihemotra azy ninona na pression populaire rehefa tena manapa-kevitra le fanjakana hoe zao ny atao dia ataony foana iny na mety na tsy mety na rarahin'ny olona na tsy rarahin'ny olona za miteny anao fa raha be ny olona ho avy amin'io mba mahatsapa angamba izy amin'izay tena niopefitsika kanefa ny olona koa ny lazaina hoe efa vizana mahantra sahirana efa tsy havita hidina an-dalambe amitrangan-javatra oatra zany nefa zao na président Fokotany azy zao tsy voaloha karama kinona no atao ary ny zava-doza dia efa teneniko amin'ny olona mantsy tia indray hafatro eto aminao madame Laladina indray mitenen'ity hoe raha mizarazara eto Antananarivo tompoko ho lasany vahiny amin'izay ny tanyntsika rehetrarehetra zay ny tena loza zay ho lasany io satria maninona lehibe ny tanàna amin'ny firaisany ane mora mitambitamby azy mora kely ary lehibe ny tanàna ampivoany ety tsy afaka zo mitofika tovy anaty lalàna ka afaka ninona sady samy voafidy olom-bovy izay oza ary manana zoa manome ny zavatra sy manao dia zay ary zay ny tena atahora io fa dia tsy ho tompony Antananarivo tsontsika tompoko dia mifandray amin'izay ihany hoe tonga dia mety ohatr'izao zao ny fanontaniana mbola vahaolana ve zany midina an-dalambe zany zay indrindra fa tsara mihitsy nametrahanao zay dia mijery tsika mahita fahita lavitra zao tsika efa mahity tsika rehetra zany tolo ny fanehoana hevitra rehefa tena tapidalaka le ny demokrasia zay ny vahaolana fa ny aty amintsika nge atahorana anongam-panjakany ka zay ka raha n'ilay raha marisony zany mitsangana mitarika olona marina mafy tsy ohatrany hoe anongam-panjakany zany ka zay ne mampime amin'le fitondrana eto hitanao za gaga zao efa nresaka tamina mpanao gazety ny UTVM io zao agaga aminareo maninona tsy voainy onjam-peo sy ny fahita lavitra zany tsy zaran'le filovy ao mahalala hoe inona ny zavatra mitranga miasa tsara ve reto ministra reto fa misy zavatra tsy mety zany matoky an'ny vahoaka fa tsy azo koa le fihetsika hitanao ao mihitsy ilazaikinao mila mianatra aloha le olona tokony mitondra Madagasikara eto so meko anao ohatra lehibe ty ary mitoka mitenda ny vola velona ray aman-dreny be président Zafy ao tranga tamin'ny fotoan'androny ny lahatra ndra manandafy tamin'ny fahavelony ndra Germain lahatra zareo dia tonga hatreo amin'ny Louvre hatreo amin'ny ole Taninarenina io efa tena nietsiketsika be mihitsy ny emo reko moa tamin'izany fotoan'izany ny emo efa nietsiketsika be mihitsy teo Ambotsorohatra dia zareo efa toka teo vahoaka ny netiny tao Ambotsorohatra moa zany tao amin'ny lapa efa be nitsoka
nitsoka nandositra daholo zay sy président Zafy sy maramila sisa nitafajanona tao anaty lapa ary isorako amin'ny président Zafy zany a satria tsara kosa mba ho azy koa zay voninahitra zay fa tena niteneniko izy président aloha raisindreo nanaiky izy niakatra tao ambony hitako nanantondrareo de teneniko tam'izany njara Velomana tompokolahy général Velomana moa tam'izany tompony tao de niteneniko izy aza mampiasa fitaovana mihitsy nareo satria naka mampiasa gaz na zany mampiasa ho anareo efa teo amin'ny toerandreo olondreo ka fantatro zany na izy koa ne miakatra lapy io matahotra fa zany hoe tsy maintsy mba entina lizy am'le finiavana sy fahavitrihana politika atsov fotsina hoe izy ny délégation de nanantony zareo reo nareo andao nareo miona amin'ny président de nampiona fotoa de niona de niresaka mivoaka teo nitehaka daholo nyrehetra tanao zay zao de efa mamaolana tsy azoko mihitsy hoe inona ny atahorana rehefa ianao mahatsapa fa nanao an'izay nety ianao kanefa koa anao olombelona moa ve tsisy lesoka de afaka ianao fa le izy le tena fitondrana zany tena misy mihetsika kely de fa mangovotra manao tsy mety eny ianao matoa matahotra ongana zany fa tsisy olona izy nanao nety izy atahotra ongana ka zay ny teneniko hoe niainako zany zavatra nitranga zany tena niainako ary tena hoe nataoko mihitsy le izy nantsoka ary namana rehetra tao amin'ny lapa tena nijanona tao zay sy président Zafy fa tena vita le izy ary nylamina zary nantanindra roa ikabary tery amin'ny andry tsy nety hoe tsy mety kosa amin'ny toerako tsy kabary eo aminareo hafa de rainareo izy nandrainareo izy fa presaka nareo de nodiny olona zao matsara asana mety azo apitahana ny contexte fa ny zavatra tsikaritsika ny ohatrany eny am'izao fotoana zao na ny teo aloha ihany koa de le ny tena mahatonga le fitondram-panjakany ohatrany miziriziry ane de matoky loatra izy hoe le tafika tena mbola ala solde ny le fitondram-panjakana ka manao zay teny atao de dikan'izay tsy matahotra mihitsy zany nizaniza hidina andalambe nizaniza hetsika eo nizaniza anao an'izao eo miaraka mibasy amatafondro fotsiny izy de raha zay mety mana na ianao raha ve tsy hitsoaka raha basy lacrymogène sy grenade offensive anao zay indrindra manko fa nytiako lazaina de zao hoe zay neny mahatonga an'ireo promotion PDB asa général rehetra fa io mantsy malasa etreritra hoe ohatrany 10 époque mihitsy le mpitondro zany toko mitondra tamin'ny moyen âge le rano taloha reny izy zay ny olana mantsy tena lazaiko anao hoe mandeha zao ny internet mandeha daholo ny rehetra tsy afaka fenonao io zao finoany tena bois de rose efa mba voafie ihany tonga de efa mivoaka sady ny rehetra hoe te mivoaka daholo am'izao tsika miteny zao ny environnementaliste mbola hitondra fanadihadina mikasika an'izay moa za any amin'ny masoalany tena mirongatra be mihitsy ary ohatrany hoe misy mihitsy hoe misokatra ny saison anaovana le fanondrany kapo masoaly nefa jereo anao tantarain'olona mipetraka ny antala tonga teto Tananarivo izy de ozy mantsoa zay ozy izy nisy olona avy any Mazanga ozy namangy anay de gagabe ozy le olona hoe ary to mamaino ny any Mazanga ty antala fantatra nefa antala zany mangatsitsika tena mamaino ny ohatry Mazanga inona ozy mitranga le ala ripaka le ala tsinona io ne grave be io madame Lalatry tena ho afaty atsika io afaty atsika io ary tena nitarana atsika no vomafy amin'io hitanao zao le hippocampe le azan-dranomasina le mivoaka iny tena mahatsiravina ny reny raha misy fanapaha-kevitra amin'ireny ministre ny jony aloha toko midémission satria tena 4 000 le hippocampe iny zavatra tena grave eny presque 19 000 ho an'ny équilibre fotsiny ao anaty ranomasina grave be zany kanefa nefa mba niteny kosa izy tsy mbola mety ihany ve hoe sorona daholo le tompony andraikitra rehetra ny amin'ny sisin-dranomasina inona moa de izy teo analanjirofo sava ka reny le visible tanao sosorona le aty ambanimbany fa ny aty ambony tsy manina ohatran'ny bois de rose eny ka zao koa enao zao miresaka le hoe hippocampe fa zao neny tena mampiome andriamatao le Ramarsone eny amin'ny seranam-piaramanidina nge ka gabo raraka le fanaraha maso hoe ny scanner-atsika nge ka tsy mahita zao va tonga saina de tsy mahita n'le bible na krabo zany na lefa tao tsy hitako voilà na mitsofoko anatin'le scanner tena mampiome nge tena izy ene mavariny zao tadidinao ngamba nisy le hoe 40 kilos de lingot ay zao reny ka moa tsy mangina zao tsika reberebe ny eto ary io mantsy efa tegniko foana reberebe zao tsika amin'ny raharam-pirenena eto ahoana moa na le 7000 tonnes ao Mombasa ndray ary Indonésie ndray
ahoana ny aleny reny zao ka hoe amidy ihany fa tsy misy vola merenana azy eto amintsika kaka am'ireny toetran'ireny tsy nandefa azy tany nasena mamerina voilà tsy azoko ane de zao de mety any ankatiminy ozy mvazaha fenipenina any de lasa manjavona ho azy de izy menakavy indray ny anakarena tsika rehetra eto mandrosopaipaikandrelo zay neny tena lizy mesana fa tena mampalaelo lele izy lizy ine zay nylazako anao hoe tsika mila voatsiary am'le fitondrana fa le fitondrana mihitsy mila kisa zany zavatra zany tokony aminjena raha io bois de rose io na aminjentsika nikeresiny rehetra io lasa ndray 1080 milliards aiza moa zany ndraindaha bois de rose lasa mananatra atsika izao no amin'ny anteny mera-pirenena kaka tena hitanao tena mivadika daholo ny dahalo mena vola tena le sotoavitsika zany zao mivadika sotoavina malagasy moa zao fanarina lasa volo zao ny sotoavina fa tsy vevanana ntsony de ahoana ny efa rahantsika ty raha tsy makandraikitra kosa mijoro zay ny teneniko hoe ary miteninao tao tena mipetraka dao le ka ilatsaka dalambe ahoana indray zany zao zay indrisaka antaniko tonga de valinao miaraka am'izay hoe ka inona tsika zany mahita maheno an'izay constat rehetra zay mahita ny zava-misy miara-miaina ny zava-misy tena hoe tsy mety fa inona ary no atao efa tsy vahaolana ntsony zany iny dao andeha nongam-panjakany meloiny zao tontolo zao hoe bani sy ny sisa sy ny sisa sur le plan international ny vahoaka koa efa tena tsy am'izany ntsony nefa hiaritra n'izao zany manao tonga ny 2018 ka zay ny lazaiko hoe raha tainy afrika ity efa ngamba tsy fakahitana teto tena marina mafy jereo ny afrikanina matony hoe manaja azy ataoko mihitsy any fotsy manaja azy misy dikany misy dikany fatany fa tonga de mitrotro io tsy te halala tsika zany tsy afrikanina loatra tsika malagasy reto maramara hitanao reto maramara reto de aloha reto eo ihany le pays du moramora eo ihany tsika marina tena eo ihany mandeha ihany fa eo ihany ady hitanao rehefa tonga any de le mena kely ny saintsika de manaiky daholo manaiky de sitraniay zay le sitraniay mantso sitraniay sodia zay foana ny tenitsika malagasy kanefa zao aloha tsy njovona ny zanakitsika aloha tsy tsovinaingana ny zanakitsika io iaho tsy adalako ane madame lalatina mijoro hoe le ilze pasitsy ene tsika zao ohatriny zao azo ntsika amin'ny union européenne vola be hitanao ngambiny azo zao atsy efa mivoaka ny pétrole efa mivoaka ny gaz efa répertorié quantifié ozy ny teny vazaha fantatra daholo zany hoe zao frantsay efa manomboka raha io fotsiny tafiditsika amin'ny organisation de pays pétrolier le producteur de pétrole raitsika eo afaky tsika tonga de manao avance sur production zay ny hevitrao fa raha sanatrika misy projet de loi zay tsy fatoko na fantatra fa misy projet de loi avant projet moa zany konkonoa ny eo anivony arenaky ministère ny arenakibony tany eo ministère ny stratégique moa zany hoe arena arena kibony tany fa io projet de loi io raha sanatrika mipasy ianao miady an'ily zay parsy aloha de fa mamoiza zany satria na le tompon'le tany zany hoe propriété an'le tany akoatran'le arenan'ny ranomasina na le arenakibony tany de ho lasan'le olona mitrandraka azy zany hoe tsy afaka intsony ianao mitrandraka zay indrindra na resorako anao mihitsy ny tenen'io anao ary za tonga de nanoako ny mihitsy hoe zao raha iloha mbola tsy fatatsika malagasy mihitsy ny arenambany tanytsika zay indrindra mbola tsisy fatatsika io ny ataony sérity zao hoe de miteny ainao madame lalatiny hoe kobalta sy nikelina fotsiny mazava ho azy fa tsy any misy volamena amin'ny toerana io misy émeraude io pierre précieuse ao ny QMM ihany koa misy diamondra zay fantatra zany ny etude efa nanamakana an'izany misy an'izany rehetra zany za miteny anao fa raha zay ny lany zay avant projet io zay no volavola an'izay zava-doza mivarotra tanindrazana tena zava-doza eto lazaiko anao fa misy any atsimo amin'ny mpitapiny orombe iny misy nahazo zany tany be de be amin'iny fa iny italianindreo inona vera moa le izy tsadidiko tsony ny anarany tozigreen mamboly zato rofa ozy zany any ny arena amban'ny tany eo ambaniny io tompokoa za matoky de fa voatrandratrandra de nefa le lalàna miteny hoe sady omena azy le tany eo ambony no omena azy le atao ambany désormais zay izy fa afaka mitrandraka tompony izy lasa tompony izy zava-dozany izy zany zay ny lazaiko anao hoe iny teneniko anao hoe tsy maintsy mijoro tsika ary malagasy eo raitany razana
lasangatakatsika de ampijalin'ny olona de zay foana ve ny fiainantsika enao raha pitsy mety velona ny zanako fa raha afaka pitsy ahoana miakatra dolo zao mitaraina na bus na ninona mitaraina dolo ny rehetrarehetra zao hoe tsy araka tsony ty de aleo mihitsy kosa maneho feo ohatritsika setraisa-pirenena tsy manaiky moa sy ny rehetra fa aleo maneo feo zay ny laina ny sora-bavety sy ny rehetra hoe tsy vitany akose tena fa tena maty zay hitanao zao io Grèce za tena miposatroko am'zareo grika mihitsy fa na ampijaliana izy ampijalian'ny banque européenne izy fa tena mijoro izy ary mijoro izy ary lazaiko anao fa isy vokan'io na inona nataona Angela Merkel filohan'ny prime ministre chancelière allemande fa za miteny anao fa ho azo vokan'izy satria maninona mijoro aorinan'le vahoaka tena mijoro ary zay ny teny ilain'ny Madagasikara ny zareo zao ny voiture de luxe sy ny sisa fa tsy avela ampiasainy solombavom-boaka intsony fa amidy fa bisikileta ny entina mandeha ahoana ianao am'izany nefa ny atsika ty tena mbola tsy maintsy mila 4x4 ny député atsika 4L ary ny tsara mamena andrareo ohatra zay ny tena bediavy 4L tonga anezanezany tonga anezanezany 4L fa hitanao a zay lasa chantage lasa zay le hoe raha tsy menan'io zay de zao nataonay ka tsy mety zany arakaraky ny asanao ny tokony azahoanao ny tompontsoanao ka ilaina kosa hono io ozy ny président ny assemblée nationale hitaterana marary amin'ny ambulance betsaka ny asa ilainan'io lalana ratsy kosa ka tsy maintsy mba homena 4x4 alao tsolokolizy anaovana bizy fa ahoana ny ilazanao an'izany be ny hita efa ohatra be deabe ny zany hita zany ary zay ny lazika anao niverina indray tsika tamin'ny andron'ny prime ministre Ravony am'izao fotoana zao tena miverina ary zay le mahatonga hoe tsisy lesona mihitsy zany ny tantara eto Madagasikara fa mpiavana-pirenena atao fitondrana am'izao fotoana zao ilaina ampidirinao koa ampidirina satria zao naveriny doly le nataony teo aloha rehetrarehetra am'izao fotoana zao niverina jereo anao ny mangarahara tsisy tsony kinamanamana mandeha kolokolo tena manjaka kolokolo moa de tena efa miseho mihitsy de efa miseho masoandro tanteraka ny fandikan-dalàna de tsy lazaina tsony lalam-panondrenana moa de efa natao famafana kiraro de zay ka rehefa mihaino an'izany ao tena tsisy fanantenana tsony mihitsy ve zany andre matolera marsay sarotra hoa sarotra io zao jereo anao efa nytenentsika teto teo aminao tenitsika momba n'le avion le avro hoe aza entina io avaizary ny volana azahoanareo n'io 5 millions de dollars anyray azava tompo 5 millions de dollars anyray avaizany azahoanao anareo an'io fa inona nataonareo sady tsy mety io tsy hain'ny mécanicien antsika hermady mamboatra an'io tsy hain'ny pilote tsika mitondran'io mandany be io ny Boeing ary efatra ny réacteurany ary indrindrandrindra koa tsy ampy olo 89 passager io 130 ny Boeing tsy ampy io tsy mety io mbola nybibibiby tsara ny président lankevitry ny hermady Madagasikara mihitsy moa ny tompona andraikitra amin'iziko sady tale kabinetra ny fo zany mbola manako fiana tsisy aleo mba ampisehotsika ny feotsika aleo mba ampisehotsika ny feotsika satria mba ho tsapan'le mpitondra zany hoe efa lasa lavitra loatra nareo ka mba mirena an-dalana satria tsy mety ny zavatra ataonareo zay le izy mo tamin'ny lalatina ny tokony atao ka zay indrindra nataoko hoe inona zany teneny amy 13 mai ndray zany sanao inona filarana natao amin'io filarana mamakivaky any Antananarivo ampilamina no iaho nefa soiranao fa tsy azo alalana ianao ny angataka lalana teo angataka voaloha mihitsy de fa metraka azo manomboka amin'ny latsinainy hita io moa valy teny fa za apetraka eo mantsy le teninao iny mihitsy ny raisiko apetrako amin'ny prétendrazana aloha ho jereko ny akony raha tena vonina ny olona zaho avonina za vonina rehefa tsy vonina ny olona de afaka dita ianao inona ary ny afaka atao tsony rehefa tsy vonina ny olona fa ny amiko zay le hoe fanajana ny démocratie mihitsy hoe démocratie mivantana no ataotsika de zay no ataotsika zay no ampiarina satria raha tsisy dikantsony zany ny teny de hoe aleo zay ohatra zao de samy mataty tompoko i le teninao ary misaotra foana ao mampatsiahy anao ary tena ampatsiahy ivinao hoe zao ny tranga tary zao ny teny tariny e fa tsisy miheno e de zao ndray efa miteny hoe ho lasan'ity vahiny ty ne ny tanitsika tompoko ary ny teneninao teo tena mafisiko mihitsy momba n'le volavolan-dalàna amboarimboarina ny ambadika any fa zay io tetikio ary sonoa ndray ny anjaka amin'io tompoko tena zay ny olana fa iny e satria tsika malagasy tsy avy tany hoe ho tompona tany zany tsika no vitany zany ary izy ny tena manana ny hoe inona ny arenao ambaniny eo
io lazainao QMM firy inona moa mba ataon'izy zay mamboatra ny Ford Dauphin zay lasa koa ny aty automaty namboatra an'izao ara-pahafirany ka io ane de efa fivarotan-tanindrazana Andriamatoa Ramarsana nefa navelantsika teo foana hatramin'izay raha may zao fitondrana zao ny zavatra ataony voalohany de mamerina ny fanarahana amin'ny QMM sisy ambaty vy io faharoa mamerina mapiditra tanteraka izy ireo anaran'olona rehetra voatontonona amin'ny bois de rose zao tokony miditra daholo aloha mba hafantarana ary avoaka daholo aiza mifananan'ireo satria hitan'ireo ka reo afaka ampidirina any amin'ny banko ny volany de tsy maintsy hita daholo reto avoay anampiana sosialim-bahoaka amin'izay tena atao zay aloha fanapa-kevitra aloha de any ivelany tonga de ampidiry teo Madagasikara varoty mba mangarahara fa de tena atokana mihitsy amin'ny fanarenana afitana zavatra betsaka tena afitantsika zavatra be dehibe io ahoana fanamianto koa izy mangarahara tokoa zay satria io tsy tian'ny fitondram-panjakana le mangarahara ny sefafiny tenan'izay manao refus de la transparence mihitsy tsy tia mampanjaka mangarahara mihitsy za varina tamin'ny tenin'ny filoha tamin'ny farany teo iny tamin'ny toeavoloa iny mba nandrasako zany mba izy teny ampanetretena amin'ny teny hoe marina fa misy ny tsy nety misy ny zavatra tsy hita moa fa mbola vao manomboka lizy heritaona moa ahoana ny hoe takitsika ny rehetra fa mbola fotrany hoe mety daholo ny natao azy rehetrarehetra amin'ny teny de diso kose tsy za tsy haiko hoe zay lazaiko hoe mila mianatra mihitsy loha fa tena tsy mety zany na fomba fampitaina ary amina amin'ny communication tsy mety zany hoe anao trapaizana be tsy mety zany tokony miaiky ianao misy zavatra lesoko kosa taria manisy zavatra tsy mety manarina tsy kelikely zay fa marina tokoa fa fa manomboka kosa anie le mandat zany hoe azo ekeny zany tsisy afaka andahany zany azay ny zavatra mampalahelo eto tanao misy zavatra tsy tsapa mihitsy hoe ohatrany hoe tonga eo de zany tena izy zany de anay zao zay moa le teny foana hoe anay zao ka tsy mety zany nga anao nga lovanao na andray aman-dreninao na ary tsy tokony mba omena chance kely ve le prime ministre hoe vaovaovao hoe sady tohatra ny gazety zao miteny hoe tena ambitieux mihitsy le programme netiny sao de mba misy fanantenana ihany hoe ny any ambanivohitra menavahana tena hiady amin'ny trafic ana bois de rose sy ny arenatsika atao lara-pamehana sao de mba misy chance ihany zany alohan'ny tena hoe ka le zao fotsiny za zany atahorako amin'ny PMU fantatro io olona mivonina izy fa hosorona satria zao na ny composition le gouvernement reny matoky efa tsy mazava be satria 2 be miverina tao ny pateo aloha tena tsy mety ay zao zay fotsiny hoe misy sasany avanana amin'ny tada tanao sarotra be mikitikitika an'izany olona zany ary manjakazaka mihitsy eo anaty gouvernement ka sarotra be eo le sana mantsy ny tena sarotra hitanao ny intention ny betsaka fa eo mifanatanterahana manahirana raha mienanao zany de ohatrany hoe fa tena kivikivy sahady andray hoe na teanao mafy azy io prime ministre io mety tena tsy ho afaka ihany manahy mihitsy afa voasakasakana izy finiavanao tenao hitanao zao nazo azy fotsiny to amin'ny anteny merako vao tonga ianao de va andray lasa indray aloha mifilafila sy ny anina le fikilalao tsy maintsy ny président de la république am'réglé andraraha zay vo zay ny lazako anao hoe eo ny problema be hoa misy tokony zay ny lazako anao hoe gaga n'le fihavanam-pirenena fa fihavanam-pirenena atao miafinafina tsy fantatro hoe fa le fasy mangarahary isinina adihevitra mariny eto amin'ny firenena hoe ahoana tsy mampandeha n'ity firenentsika ity fa za miteny anao fa raha io ny tena misy adihevitra misy miaiky ny elokony miaiky ny elokony ary misy fanapaha-kevitra kosa amin'ny olona tena nanao eloka lazaiko anao fa zay vao misy ohatra eto amin'ny tanindrazany hoe mazava ny lalana raha am'izao endriny zao ve mety anjary ihany de fampihavanam-pirenena mijerinao azy lasa famboaramboarana reko zao tao amin'ny fampihavanana tao efa nisy hoe tam'le nomboka ny gouvernement izy natolotry nareo zany efa nisy sady zany fizaratseza ndray fizaratseza tam'ireny hoe niovan'ny nouvelle kefa nyteny ny filohan'ny republika tsisy an'izany fa izy tena ny amin'ny maha-olom-bo fidy azy olona mividiany vahoaka azy no manao an'io zay ny lazako anao eo ny tsy mety raha aloha izy tokony tafiditra ao anaty fampihavanana tsy maintsy fa tsy hoe izy no mitarika tsy mety zany
araka ny fitantanan'izao fotsiny de fahafantarany tsy mety zany averinao daholo ve ny adosona rehetra nataony zay nitezay rehetrarehetra atao lohanao tao verina daholo anie zao ary ao anatin'ny fotoana foy tena ao anatin'ny heritaona tena voatambatra record tena record ka zay ny lazako anao hoe tsy mety zao ary tsy azo hoe tsy haiko hoe tsy azoko tsy fantatra hoe inona ny eritreritry zareo tsika moa hitanao ty le slogan vérité réconciliation satria Afrique du Sud nanao an'iny mahavarina ihany fiteraka atody kely tsika amin'ny farany ary zay ny zava-dotra satria ho diso fanantenana daholo ny rehetra ka zay lana amin'le hoe diso fanantenana zay aloalohantsika ifoy kely amin'le torimasotsika marina fa fahasairanana eo inona ny eo fa tsy janona an'io fahasairanana io ito io ka aleo mba misy andraikitra mboraisina na mba vonjena aloha ty reny vohitro Madagasikara ty mba mena ny asany sy ny voninahiny izy fa tsy atao viraviraina sala amin'io ary tsy mety ve Andriamatoa Ramarson raha hoe tena miezaka manantona le président mihitsy de nde resaka aminy monsieur le président mizatra be da be tsy mandeha ohatro tsika ve de mieritreritra mihitsy tena tsy hita ny zavatra mitrango io sa hoe tena impuissant tsy mahavita ninina izy eo anatrehan'izao sao de mba misy adidinareo mpanao politika hoe ama acteur politique anareo ndao mba ndao le rehetra sao de mba tsony eo anatrehan'ny tantara mba iona aminy iteny monsieur le président misy any sososo efa misy miteny toko miona ro sy ny rehetra fa ohatrany samy mety anakatombaravarana avina mihitsy zareo tena miavina nareo kosa mbola tsy nanandrana mba andramo efa nisy hoe impiry ra nangataka fotoana leo amin'ny farany miantso azy fataro tsara ny izy tena mifakalala be mihitsy zay ary betsaka mihitsy amiteny hoe tsy mamaly fangatana fotoana zany tsy mandray izy tsy mamaly io zahako hoe nefa zao mahavarina anie kabary nefa firenena raha manany ty ka raha manana aminahoana ary aditsika rehetra ty zay le tsy mety ary izy ary farany teo tamin'ny RFI mbola niteny efa nanokatra amin'ny varavarana ho amin'ny fampihavana antsika zany olona miavana olona afaka mifanantona zany manahiranao zay lazako anao hoe aleo ngamba mba andeha mihitsy le feom-bahoaka ary zay ny demokrasia marina kosa aloha mba mivoaka amin'ny feom-bahoaka mba miteny hoe tsy lasa tsonikoso ty ataonareo fa tena efatra ty amin'ny aingo ny firenena mihitsy ane mivoakitry zao Antananarivo renivohitra mihitsy de aleo ngamba tena amin'iny kosa tena aleo ampiseho azy mihitsy tena efa tsy mety zany hoe concrètement zany ianao miandry ny vahoaka zany ohatrany hoe ame karazana feedback aminao zany hoe mazoto satria vahoaka hiaro an'ty Antananarivo ty tena mba hijorotsika rehetra mba hiaro kosa ny aja sy ny voninahitry ny renivohitry Madagasikara fa raha itsika moa manaiky de hoe zay satria hita mihitsy zao ary na ny famakafakana nataonao ary tena napetraka ao mihitsy ny émission tanteraka mihitsy nanaovanao n'iny ka tena hoe mazava be hoe resaka politika fotsiny nanaovanao satria fantatry ny azy ve mafatsiary ny Antananarivo reny mazava be zay ary dikan'izany zany zay ve ny amtehana ny asina sy ny voninahitry le renivohitry Madagasikara tsy mety kosa ary tsika menakavy na zao ary milomano amin'ny fahasairanany ty mbola mpininina indray efa tsy voalohany bebe mifokotany efa 100 000 francs tsy voaloha tompoko nefa de any ny asany tena mitotona de zay ny lazaiko akose tsy mety fa tena efa sango mihoatry ny lolo izy de aloha zany ambaratsika amin'ny fomba tony sy ampilaminana hoe ajanony aloha ohatrany tady anao foatana mafatina ro reto zay le izy ny ary fiamarana ny fandarantsika Andriamatoa Ramarson sa raha misy anapinao an'izay resantsika zay alohan'ny fanaovantsika veloma ny de famporisihana anao aloha matika anao fa zay eo eo mihitsy ary tena lazaiko anao za tena hitako hoe ilaina an'izay eto amin'ny firenena ary mampalelo ary tokony mba tena hoe miako era Madagasikara le izy hitanao ny olona rehako anie ny tenin'olona manan'olona eran'ty Madagasikara ty indraindray sasany manontany mba enregistreo anie le teny zao fa rehanay fa misy an'izao tao amin'ny Free FM tena miteny mihitsy ny olona tena miteny ny olona ka hitanao mampalahelo iny en 2015 ve tsika madame Lalatina en 2015 manontany eny Dego manontany eny tadana Fianaratsoa tsy lavitra manontany eny na le tsatsirabe de tsy afaka maheno ny zavatra resantsika iny za mitranga inona ny vaovao Antananarivo zany en 2015 nefa ny akeliny firenentsika ty jereo États-Unis migoavana be io malala daholo ny eran'ny firenena dimapolo efa nrehetrarehetra ny canal satellite n'inony zany no misy tena hoe atao bado sy vendrana tanteraka mihitsy le piraitany razana de tsy joro ve tsika am'izany tompoko akose
mba fitsinjovana zay ny antsoko hoe mba fitsinjovana fa maty no madame Lalatina kanefa mitandrema ihany mitandrema ihany fa zanakivavy any tratrany io zay mitandremana tsotra matso mba zava mamea fa mitandrema ihany aza de mandendeha rery za tsy mandeha rery mihitsy ka manahirana ka tena manahirana anie eto amintsika matso zao ny farany am'izay tegniko zay hoe magaga ny fanahy ratsy no ela velona fa nitsotra sy mahitsy vetivety ary zay ny tena tokony tandremantsika mba ho avadika zay zava-misy eto amin'ny firenena zay mboka mba ny olona mazava sy ny rehetra mbo ela fa ny olona mba ratsy kosa aloha mba andozantsika fa tsy mety zay ny farany mba temisaotra tompoko nandray mankasitraka indrindra Andriamatoa Ramarsona nitondra an'izay adevitra izay teto amin'ny onjam-peon'ny Frefema dia manao velomanao ihany koa ny trokitaly jinjireny efa maty fitondrana lambamena aizindray petsara velatsy aho ny trokitaly tsisy ranakany efa maty motomitomany aizindray petsara velatsy aho